Zanaka abi Pitueranatina Adyamanito Masinayana Benu Diena Anay masino Medina manate anay Medina mitari anay Benuizat tunga etu Benuini manate anay Adyamanito Alléluia, miarabantsika rehetra ny parantany tratran'izao taona vaovao zao indray 2023 mino fa ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo nirotsaka amin'ny tokantranontsika ary ihany koa ny fitahihany amen ary indrindra ny fikirantsika amin'ny hatramin'ny farany mandra-pahatongany eny amin'ny raon'lanitra amen. Ivavaka antsika Andriamanitra rainay tsara indrindra Andriamanitra any amin'ny avo indrindra ianao Andriamanitra Tompo mpanjaka lehibe tsisy azo oharina aminao magaga ny asanao ary magaga ny herinao isaorako anao manokana Jesosy natratraranay ity taona vaovao ity niarovanao ahy tamin'ny asany ratsy rehetra niarovanao tamin'ny plan satana rehetra Jesosy izay mikasa hamono anay izay mikasaka ny ainay nefa ianao Jesosy teo niaro anay teo ny tananao mahery Jesosy malalo misaotra anao manokana ihany koa ny ampahafantaranao anay ny tsara sy ny ratsy anokafanao ny masom-pananay alalahanay mandrakariva ny fahamarinanao misaotra indrindra Tompo ka raha hitondra ny teninao ny izay rehetra tianao ambara ampiainy tsirairay avy Jesosy oka ny fanainao masina hirotsaka eto oka ny fanainao masina hikasika ny mpiaino misaotra Jesosy. Alléluia, amen amen. Dia miarabantsika moa efa niarabantsika teo amen dia ilaina ny Tompo satria mbola velonay na izy asinao ny fahavasatana dia tsy matory ny fahavasatana dia tsy matory mirioriо tahaka ny liona merina mitady izay arapany amen fa ilay Andriamanitra tsika kosa ilay mahery dia miaro antsika mandrakariva tsarovy ry hava-malala fa izao vaninandro iainantsika zao dia vaninandro farany ary fatany satana mihitsy fa kely sisa ny andro iainany tsisy fotoana tsony izy dia mitady moyen andavoana kristiana maro ary mitady vahaolana etseroto ianao hoe mitady hirika izy andavoana amen ny kristiana amen. Tsy ho amiko tsy aminao anie izany Alléluia fa olona voafidy izy ianao ary arovany tana maherin'Andriamanitra tsy hoe la hitondrako ny nofo izay nasehon'ny Tompo anay efa ela ihany tamin'ny mois de décembre amen. Vakitsika no abolany toko faefatra andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza makany amin'ny alehan'ny ratsy fanahy ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy manalavira azy aza mandalo eo akory mivilia azy ka mizora fa tsy matory ireny raha tsy efa nanao ratsy ary tsy mahita torimaso izy
raha tsy efa nanafitoina ny sasany, fa mihinana ny mofony faratsiny izy sy misotro ny divay ny fahalozana, fa ny lalany marina dia toy ny fipoak'andro maraina izay mihamazava mandra-pitatoavona ny andro, ny alehan'ny ratsy fanahy dia toy ny azo pito tsy fantany akory izay manafitoina azy. Amen. Izany ten'Andriamanitra izany no tondrako ny nofy. Amen. Halleluia. Tao anatina toerana anankiray nandeha zaho anatin'ny aizina. Hitantsika fa efa nisy ny zaraiko any momba an'ilay hoe anatina toerana ohatra hoe mahita olona maro mivory ao anatin'ny réunion zany, fivorian'ilay izy, dia fahazoko an'izy ilay ao anatin'ilay nofy zany dia ao amin'ny reny manao sacrifice ao amin'ny franc-maçonnerie na illuminati na occultisme raha amin'izay, na sorcier moa zany raha adika amin'ny gasy dia hoe mpamosavy ihany koa ny mpiskidy reny rehetrarehetra reny zany miara-miasa izy ireo. Amen. Ry havana, tsy faly ny devoly. Amen. Ho anao izay mandeha amin'ny fahamarinana, tsy faly ny satana fa mitady hamono anao foana. Nefa zao ianao le fahazavana mijoro hatramin'ny farany, ianao le fahazavana zao toa zao mijoro hatramin'ny farany zao senao. Amen. Na dia mitady ny ainao ary izy, na dia mitady hamono ny ainao ary izy, lay Jesosy Kristy tompo, lay tompony zao rehetra zao, lay Jesosy lay miaro antsika, lay maty teo amin'ny hazofijaliany sola soanao, tsy mamela antsika irery izy. Amen. Ho antsika izay mandeha amin'ny fahamarinana dia mitady ny aintsika mihitsy izy hamono antsika. Amen. Mitady ny aintsika mihitsy ilay fahavalo satana, nefa kosa izy efa fahavalo efa resy izy. Amen. Hitantsika Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia ny lohany menarana. Amen. Izay efa tapaka io lohany menarana io. Amen. Efa tapaka io lohany menarana io. Amen. Tsy manam-pahefana intsony izy. Amen. Noho ny amin'ny ran'ilay zanak'ondry, noho ny amin'ny ran'ilay Jesosy Kristy tompo. Halleluia. Nomeny tombonandro zao senao, nomeny zao taona vaovao zao senao. Halleluia. Asandratsika avo dia avo izy. Ianao izay mihaino zao vidéo zao, ianao izay tafalatsaka mihaino zao vidéo zao. Amen. Ako fantatrao fa misy ilay Andriamanitra, ako fantatrao fa misy ilay Jesosy Kristy tompo, ilay nanombo ny tena no fanavotana amin'izao tontolo izao. Dia tao anatin'ilay nofy nandeha amin'ny anatin'ny aizina, salanao anatin'ny aizina zany ilay izy dia mahita hitantsika ilay ny asan'ny ireo mpanao fanafody ireo zany. Amen. Halleluia. Izy ireo na dia hoe tsy hitantsika maso ary satria izy ireo miasa amin'ny tontolony ara-panahy. Amen. Dia misy fotoana izy ireo maka fanjaitra. Amen. Fanjaitra. Dia misy ohatra hoe misy zavatra alainy, ohatra popety alaiko, ohatra hoe popety dia iny fotsiny zany hoe ampiasainy amonoan'ny olona. Halleluia. Amonoan'ny olona ohatran'ny hoe trobotroboiny iny dia iny amonoan'ny olona na amin'ny tongotra na amin'ny tanana. Amen. Dia indraindray tsika mahatsapa douleur, mahatsapa tsika amin'ny tongotritsika ohatran'ny misy zavatra manaintaina, na amin'ny tanantsika ohatran'ny misy manaintaina, tsy fantatsika ohatran'ny misy zavatra manindrotrindrona. Halleluia. Reny rehetrarehetra reny dia asan'ny maizina, asan'ilay reny manao asan'ny maizina reny. Amen. Amono antsika, amono ilay izy zany ara-panahy, fa ilay izy kosa nefa amin'ny fizika tena hitanao hoe mahatonga ohatra hoe marary ilay olona, tonga dia marary ilay olona, azonaretina ilay olona dia matampoka. Dia izay ilay hoe ataon'izy ireo sorona. Dia rehefa tonga ny toerana io zaho tena hoe aizina ilay izy dia naka sahalan'ny hoe fanjaitra izy ireo, fanjaitra. Dia ilay fanjaitra zany
atsobotra sarany hoe anindrona zareo anahy zany, anindrona ny zareo anahy le fanjaitra, manindrona anahy amin'le fanjaitra zany izy. Amen. De matsapa tena hoe marary douleur zany anatin'ny vatako. Amen. Za matsapa hoe présence aho, matsapa hoe misy olona manindrona anahy amin'ny fanjaitra zany. Alléluia. Anindrona amin'ny fanjaitra. De rehefa avy eo za zany taitra de nivavaka. Amen. Zay taoko hoe le mpanao ratsy tsy matory, le mpanao ratsy tsy matory mitady ny aintsika foana, amono antsika foana. Alléluia. Satria tsy faly izy ireo zay ijoro antsika, itory antsika ny marina. Fa ilay Jesosy zay efa nandresy izao tontolo zao, mandresy ihany koa za sy ianao. Alléluia. Nizaniza mitady ny ainao, mizamiza mitady amono ny ainao. Ilay Jesosy zay maty teo amin'ny hazojaliana nanavitra iso anao. Amen. Velona antsika ao amin'ny Jesosy, mahery tsika ao amin'ny Jesosy. Izay nandraisako le tenin'Andriamanitra ny menoto azy hoe aza makany amin'ny le ratsy fanahy. Raha ianao le mpanao miaina amin'izany zavatra izany, raha ianao miaina amin'izany zavatra izany, alléluia. Tsy fantatra anao fa Jesosy mahalala anao, mahita izay rehetra ataonao. Raha ianao le mpilalao fanafody, raha eo anatin'ny aizina, amen. Ianao koa tsy ao anatin'izany, aza makany amin'ny alehany, aza miray amin'ny olona mpanao ratsy, ary aza mizotra amin'ny lalan'ny ratsy izy. Manalavira aza mandalo eo akory. Alaviro ny olona manao ratsy, mivilia azy ka mizora. Fa tsy matory reny raha tsy efa nanao ratsy, tsy matory amin'ny alina mihitsy izy ireo manao ratsy. Hitako mihitsy izy ireo, alléluia. Hitako mihitsy manindrona amin'ilay, alléluia, amin'ny fanjaitra, alléluia. De ny fo avy eo zany nivavaka sady nangataka ny rano Jesosy. Amen. Ary nandroaka ihany koa ny asan'ny devoly, satria tsika raha vao tsy mitsangana iny zavatra ireo zavatra ataon'izy ireo de lasa manan-kery, mila toeritsika. Izany hoe rehefa mifotsika zany, maka aina tsara de mivavaka tsika, de anilentsika le zavatra hitatsika, anilentsika foanatsika zany, foanatsika tsy anan-kery amintsika. Amen. Fa hiaro antsika Jesosy. Alléluia. De ny zavatra hitako rehefa avy eo, amen. Ny zavatra hitako rehefa avy eo, nisy olona anankiray, amen. Olona anankiray tsy fantatro olona io, de tena hoe troborina izy ireo amin'ny, izy ireo zany salany hoe nanao anahy fa de izany vavaka zany hoe araka fahazoko anazy izany vavaka de tsy nanan-kery le izy. Amen. De nisy olona anankiray amin'izay hitako troboriny zareo amin'iny zavatra iny. Amen. De tena hoe mamparikoriko le izy, tena hoe fiainana feno fahavetavetana sady fiainana tsisy fatahoran'Andriamanitra. Amen. Ny mpanao ratsy de ao amin'ny aizina izy manao an'ireny, ao anatin'ny alina le mangina, kanefa tsisy zavatra takona zay tsy ho hitan'Andriamanitra, tsisy takona tsy ho hitan'Andriamanitra. Alléluia. Mibebaha ianao raha ianao anatin'izany, mibebaha ianao raha miaina amin'izany. Alléluia. De le olona anankiray rehefa nitrobotrobony zareo, de avy eo zao salany forsety nentin' zareo. Forsety nentin' zareo, de vakiko le ten'Andriamanitra teo, fa tsy matory ireny raha tsy manao ratsy, ary tsy mahita torimaso izy raha tsy efa nanafitohina ny sasany. Tsika ihany koa izay miaina manafitohina olona, manao zavatra matezitra olona, manao zavatra tsy mety, mitovy amin'ny olona mamono olona tsika, mitovy amin'ny olona mamono olona tsika. Alléluia. Fa tsy matory izy ireny raha tsy efa manao ratsy. Ary tsy mety torimaso izy raha tsy efa nanafitohina ny sasany. Andefana 7 fa mihinana ny mofo ny faharatsiana izy. Le mofo ny faharatsiana eto, de le ratsy mihitsy no hohanina, le zavatra ratsy mihitsy no hohanina, le zavatra mamparikoriko mihitsy no hohanina. Alléluia. Maloto
sy misotro ny divainy fahalozana. Divainy fahalozana dia rà sara noharina amin'ny rà. Amen. Dia rehefa nahita an'ilay olona anankiray aho dia sady mihinana an'ilay nofon'ilay olona. Ilay olona tsisy fantatro. Amen. Mihinana an'ilay nofon'ilay olona tronitroniny izy ireo sady misotro ny rano, sady misy rà zany ho an'ny zareo. Alleluia. Amen. Riava malala. Misy ny tontolo ny ara-panahy. Misy ny tontolo ny ara-panahy. Amen. Dia itsika mijery ilay zavatra hitantsika maso ohatran'io fa ilay izy tena zavatra tontolo ny ara-panahy ny zavatra rehetra. Tena mamparikoriko ane zany. Amen. Mihinana olona, mihinana nofon'olona sady misotro ran'olona. Izay mihitsy nataon'ny devoly Satana. Misotro rà, mihinana rà. Fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina. Raha ianao manao ny marina dia mila mandeha amin'ny fahamarinana. Mila mandeha amin'ny fahamarinana ho masoandro, ho mamirapiratra ho manoloana ny hafa ianao. Amen. Fa raha ohatra ka ianao mbola mitondra ilay fanafitohinana, ianao ilay mitondra fahatezerana, ianao ilay mitondra zavatra tsy mety ao anatrehan'Andriamanitra. Alleluia. Zavatra tsy araka sitrapon'Andriamanitra dia anisan'ny mpanao ratsy tahaka an'ireto olona reto ihany koa. Amen. Na raha nisy zavatra ianao ataontsika tsy mety dia anisan'ireo ihany koa tsika. Fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitaotao vovoan'ny andro. Izany hoe mila mazava foana tsika vao miposaka ny masoandro jusqu'à pile etian'ny masoandro, miposaka masoandro 24 heures sur 24 heures tsika mila mazava. Mila mazava izay rehetra ataontsika. Ny alehan'ny ratsy fanahy izy dia toy ny aizim-pito. Amin'ny aizina mihitsy no lalan'ny ratsy fanahy. Tsy fantany akory izay manafitohina azy. Tsy zavatra fantany fa ataony izay tiany ataony. Mamono olona satria izy ao anatin'ny aizina. Ataony izay tiany atao. Amen. Alleluia. Satria ao anatin'ny faharatsiana izy. Tsy tompony tenany izy. Amen. Ka ianao nizaniza anao mihaino zao video zao. Raha ianao ao anatin'ny faharatsiana ialao zany. Ianao mihaino amin'izany zavatra zany ialao zany fa tsy mahasoa anao. Taona vaovao tsika zao. Taona vaovao tsika zao. Amen. Kanefa kosa zao fantatsika. Akaiky ny fiavian'ny Tompo. Akaiky ny fiavian'i Jesosy. Amen. Mila miala amin'ny ratsy tsika. Alleluia. Na tsika koa raha ohatra ka rehefa nivoalaza teo raha tsika ao ny mpamosavy, ao ny mpanao biskidy, ao ny franc-maçonnerie, humanity reny rehetra reny. Fa tsika raha vao miaina amin'ny faharatsiana dia anisan'ireny ihany koa. Amen. Halleluia. Ka izay zany le nofy izay nitranga hitako zany nasehon'ny Tompo. Alleluia. Izany hoe ireo olona miaina ao anatin'ilay manao fifanekena amin'ny devoly dia tsy matory. Ao anatin'ny aiziny izy ireo miasa. Amen. Ka mila miambina foana tsika. Mila mitandrina foana tsika. Amen. Alleluia. Ary ninona ataon'izy ireo? Ninona miplantaon'izy ireo? Amen. Lay Jesosy tsika. Lay Jesosy mahery tsika. Niaro atsika izy. Amen. Ninona nataony? Na nisy poison izy, na nindronantsy izy. Alleluia. Aoka tsika andeha amin'ny fahamarinana tsika le fahazavana dia hijoro hatrany. Alleluia. Zay zany no finambaran'ny Tompo. Alleluia. Mba hahalalantsika fa misy ny zavatra tontolo ny ara-panahy. Ary tsika izay zanak'Andriamanitra no sibla. Tadiavin'izy ireo vonoina, tadiavin'izy ireo poisonena, tadiavin'izy ireo vonoina. Nefa kosa Jesosy miaro atsika. Lay rahan'i Jesosy lay mahery. Alleluia. Finahitra ho an'i Jesosy ihany ho azy hatramin'ny mandrakizay. Mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverinay tsika. Vavaka tsika hangataka ny rahan'i Jesosy handrakotra tsika. Ny rahan'i Jesosy handrakotra ny tenantsika. Amen. Mba tsy ho ampiasain'izy ireo. Mba tsy zavatra ataon'izy ireo amin'ny vatantsika. Alleluia. Ka ninona ny zavatra ataony amintsika
dia tsy akasoka antsika zany. Amen. Le zavatra nataony zareo tsy ndrony zareo na. Amen. Tsapako le izy marary. Matsapa marary, misy olona manindrona anazy zany. Amen. Zany hoe taon'i Jesosy tsapako zany le izy marary. Amen. Mba hitsanganako hivavaka. Dia nefa izy zany olona hafa ry tsy fantatro le olona nataony zareo sakrifisy nohanin zareo sady misotro rà. Fiainana feno fahavetavetana ka hivavaka antsika angataka ny ràny Jesosy. Andriamanitra ry zanaka ary fanahy masina, rakofo amin'ny rànao zay Jesosy ao. Lay rànao soa andrakotra anay. Lay rànao soa Jesosy ao anadio anasanay. Ao ka ny tenanay ho fiarovana mandrakariva ny rànao manodidina anay Jesosy ao. Ka na ao aza ny plan Satana Jesosy ao hamono anay ny sakrifisy izay tiany atao aminay dia tsy nanan-kena zany Jesosy na arovanao zay. Arovanao ary mbola arovanao amin'ny rànao ilay mahery. Ny rànao mahery mandrakotra anay. Ny rànao mahery mandrakotra anay Jesosy ao. Amin'ny alehanay, amin'ny ataonay, amin'ny asanay, izay rehetra tsapainy, amin'izay rehetra hohaninay, rakofo amin'ny rànao zay Jesosy ao. Rakofo amin'ny rànao ny vatanay manontolo Jesosy ao. Satria izay dia tempolo ny fanainao masina. Ny rànao mandrakotra anay. Ny rànao mahery mandrakotra anay. Halleluja. Saotra Jesosy. Amen. Dia tahiny Tompo tsika rehetra. Amen.